dia tonga soa atao amin'ny info ivay tonga soa atao amin'ny canto info mialatsiny raha ohatra ka zao indray zay vao mba tonga itafatafa amintsika rehetra ato amin'ny réseaux sociaux YouTube, Facebook sy ny tariny noho ny asa mandraraha dia tsy dinanana fotoana firy tatoato fa hiezaka hitady fotoana manamboatra créneau kely dia rehefa misy fotoana dia mandeha eto foana satria maro no nanafatra maro no nitady anao hoe tsy tahita madame fo efa lina zay amin'le histoire izay avoakanao dia mba manomeza vaovao androany sika alohany anomboako anazy aloha dia azadino ny manao commentaire azadino ny manao partage azadino ihany koa ny abonné ny zavatra ho resantsika androany dia iresaka atsika mikasika ireo orinasa telo na fanjakana telo izay mitatana izao tontolo zao efa noresako tao amin'ny info ivay ihany ana canto info ny firenena izay mibaiko zao tontolo zao ny olona lohan'olona vitsivitsy no mibaiko izao tontolo zao efa any ao amin'ny chaîne atsika zay fa androany dia ireo fanjakana telo izay mibaiko izao tontolo zao no resantsika ny tsaratsara kokoa na ny marimarina kokoa dia tsy fanjakana izy reto tsy firenena fa dia orinasa tsy miankina telo no mitanjaka no ny puissance izay ananany dia lasa fanjakana dia ny fanjakany City de Londres na ny tanàna ny Londres, Washington DC na district en Colombie ary ny Vatican. Ireo fanjakana telo ireo dia tsy firenena samy manana ny firenena izay misy azy fa tsy miankina amin'ilay firenena misy azy fa mitokana ary manana ny lalam-panorenana izay ampiasain'izy manokana manana ihany koa mampiasa ny sainam-pirenena izay ampiasain'izy ireo manokana ary matanjaka dia matanjaka 80% ny arena ireo zao tontolo zao dia ireo orinasa telo zao no mitantana azy mifehy azy no mibaiko azy zany hoe 20% ny arena eto ambony tany zany atsika vahoaka madinika tsy hoe akory hoe vahoaka ny tiers monde na ny Afrika na Madagasikara na toerana mijaly fa ho any rehetrarehetra eto ambony tany dia 20% ihany no anjaratsika amin'ny arena zay noarin'Janahary teto ambony tany fa ny 80% kosa indray dia ho an'io eta ho an'io fanjakana telo io orinasa telo lasa nivadika fanjakana io ho lavabe izy raha ohatra ka tena mikoatra an'izao fa ataoko anatin'ny mini documentaire kely ray dia miverina eto ihany manao ny conclusion rehefa aveo dia jerevy ohatra amin'ny farany dia masotonjery verina rehefa aveo ny tanànan'i Londres na ny City of Londres dia naorina tamin'ny 1770 sy 1700 ary tamin'ny fitondran'ny mpanjaka Victoria. Ny obélisque na ny tsangabato ao amin'ny Washington DC dia fantatra amin'ny anarana tsangabaton'i Washington ary natokana ho an'i George Washington ho fikarakarana ny firalahiana ty ambaratelo ny franc-maçon. Indrindrandrindra ny Grand Loge ny district ny Colombia tamin'ny taona 1770 sy 1800. Loge 500 sy 200 eo no nandray anjara niantoka sy nanatotosa ny fananganana io tsangambaton'ny obélisque ny Washington DC io. Ny obélisque ny Vatican kosa indray dia ao amin'ny kianjan'i Saint Peter nafindra avy any Egypte ihany koa no entina avy any Egypte ihany koa tamin'ny taona 1920 sy 1900. Ho amin'ireo toerana amin'ny nafindra nalaina fitany amin'io Egypte io izy zany dia nafindra amin'io toerana misy azy amin'izao fotoana zao io tamin'ny 1920 sy 1900.
Ny toerana misy ty obélisque ty au Vatican dia tsy mitovy amin'ireo tsangabato izay misy any Washington DC sy izay misy any amin'ny City de Londres. Hafa mihitsy ny ao Vatican, hafa mihitsy ny asany tsangabatony satria dia misy faribolana eo amin'ny tany izay maneho fivavian'ny vehivavy ary ao anatin'ilay faribolana ny cercle no misy ny tsangambato izay manana endrika filahian'ny lehilahy. Misy dikany manokana izany zavatra izany fa tsy nataotao vatany. Ny tanànan'i Londres dia niorina rehefa tonga tany Grande-Bretagne ny Romanina 200 taona lasa zay ary namboatra seranan-tsambo ao amin'ny reniranon'ny Thames. Ny tanànan'i Londres dia nibaiko ny banky rehetra ao Angleterre izay tarihin'ny fianakaviana Rothschild, Lloyds of London. Nibaiko ihany koa ny bourse ny Londres, nibaiko ny banky rehetrarehetra ao Britannique, nibaiko ihany koa ny bureau ny direction générale ny banque vahiny 420 sy telonjato. Nibaiko ny banque 70 banque ao États-Unis. Nibaiko ihany koa ny gazety Fleet Street ny fanotana monopolistique. Nibaiko ny foibe ny franc-maçon eran'izao tontolo izao. Nibaiko ny foibe ny mpanjakany fiangonana eran-tany fantatra amin'ny anarana hoe The Crown. Ny mpanjakavavy dia manondro ny City of Londres Corporation ho kabinetrany manokana, fa kosa fantatra amin'ny anarana hoe Satroboy Knight ary any Londres Buckingham no misy azy. Ny feny rafitra arabola eran-tany ny Crown ary mitarika fitantanany firenena rehetra Commonwealth ary maro ny firenena tandrefana izay tsy mikambana ao anatin'ity Commonwealth ity, toy ny Grèce, toy ny varatra ao Vatican izay tarihin'ny Papa tompony American Express. Ny antsoina hoe Commonwealth dia arena iambonana amin'ny teny gasy. Dia fikambanana tsokisoko izay misy firenena 450 izay saika teratany anglisy daholo ny ao anatiny. Ny Commonwealth dia niseho tamin'ny tapaky ny taonjato faha 20 nandritra ny fizotrany décolonisation. Niorina amin'ny fomba ofisialy ny fanambarana ao London tamin'ny taona 17 sy 19. Ny marika io fikambanana malalaka io dia Queen Elizabeth II izay filohan'ny Commonwealth. Izay ny momba ny tanànan'i Londres ohatra rehefa tsika kely indray ny distriktany Colombie na ny Washington DC. Washington DC, DC moa fanalavana azy dia district ny Colombie. District ny Colombie dia tsy miankina amin'ny États-Unis, manana ny sainany manokana izay izy ary manana ny lalampanorenany manokana ary mahaleo tena tanteraka. Ity lalampanorenana ity dia miasa eo ambany lalànan'ny Romanina mahery fetsika izay antsoina hoe Lex Fori. Ny lalampanorenany districtany DC, districtany Colombie dia tsy misy fandraisany amin'ny lalàna Amerikanina, manana ny saina ampiasainy izy manokana izay misy kintana 3 mena izay manondro ny tanàna 3 dia ny tanànan'i Londres zany dia ny districtany Colombie ary i Vatican. Ny fiarahamonina Amerikanina dia voatazana eo ambanin'ny firenena iray izay manana ny Canada, Australie, Nouvelle-Zélande ary ny mpitondra ireo firenena ireo dia mpanompo any mpanjakavavin'i Londres avokoa. Ny tanàna ao Vatican kosa indray dia tsy ampahany amin'ny Italie na i Roma no mibaiko azy. Ny hareny Vatican dia manana fampiasam-bola miaraka amin'ireo fianakavianan'i Rothschild any Grande-Bretagne, any France, any États-Unis, miaraka amin'ireo mitantana ihany koa ny pétrole sy fitaovam-piadiana. Ny vola ny Vatican dia manan-danja kokoa noho ny vola any amin'ny banky sy ny vola amin'ny orinasa-panjakana na ny vola ampiasain'ny gouvernement. Ny orinasa Fabiana dia fikambanana izay nanomboka tamin'ny taona 1790 dia fifangaroan'ny fasisma, nazisma, marxisma ary communisme.
Fabianina no tena niandohoany famoronana any Sina communiste, ny fasisma tany Italia sy any Allemagne, ary ny sosialista maneran-tany. Ahitana ny orinasa Fabiana ity ihany koa any Australie, any Canada ary any Nouvelle-Zélande. Mbola ireo orinasa ny Fabianina ireo ihany koa no mikirakira ny fiovany toetrandro tamin'ny alalany famoronana loza voajanahary ary ny fandresena ny nazahoana ny loka Nobel na ny prix Nobel. Izy ireo dia namorona ny fahatsiarovany tena ny besinimaro ho an'ny fanjakana maneran-tany izay manome azy ireo ny zo andraiandraikitra amin'ny fitondram-pirenena. Fantatra amin'ny fandaharan'asany ny firenena mikambana raika amby roapolo ao anatiny. Raha jerena kaiky ireo fehikeviny dia ampibaribary zany hoe mila fahazoan-dalàna amin'ny zavatra rehetra ataon'ny olona amin'ny teny hafa. Le Fabian Society dia namorona ny Federal Reserve, ny fampitaovana ny ara-toekarena Amerikanina ho sarobidy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, mibaiko ihany koa ny Big Pharma, tompona andraikitra amin'ny famonoana araka zava-mahadomelina ny firenena mahantra. Mifehy ihany koa ny krizy ara-toekarena, mifehy ny krizy araka ara-tsolika, mifehy ny adiny ireo arabo, resaka fifehezana ny vidina solika no antony izany ady rehetrarehetra izany. Ireto orinasa telo rehetra zany araka ny fahinotsika razy teoriny dia izy telo no mibaiko ny sainam-pirenena mitovitovy daholo. Ny sainam-pirenena ny Washington DC na district ny Colombie DC manko fanalavana azy dia district ny Colombie. Ny Washington, ny sainam-pirenena ny Washington DC dia misy kintana mena telo. Ireo kintana mena telo ireo dia manambara ireo orinasa telo ireo na ireo tanàna telo kely zay kely nefa dia manana ny tanjaka eran-tany. Ireo kintana telo ireo dia milaza ny tanàna ny City de Londres, milaza ihany koa ny Washington DC, district Colombie ary ny Vatican. Ny Commonwealth dia fikambanana tsokosoko izay akamarozany dia mpikambana ao London ary feheziny ity mpanjaka vavy ity daholo akamarozana anatin'izany Commonwealth zany ary misy karazana 750 ny mpikambana ao anatin'izany Commonwealth zany moa dikany dia arena ikambanana zany hoe ny arena zay nalaina avy any Afrika farany feno arena indrindra anisan'izany Madagasikara. Anisan'izany Madagasikara izay ny arena misy Afrika ihany koa mikambana ao anatin'izany Commonwealth zany. Ny arena Afrika manana arena fa dia ilay roapolo isanjaton'ny arena eto ambonin'ny tany fotsiny no azony izao tontolo izao iainana. Tsara tsy ahivina kely aloha zany tsangambato zany. Izany resaka tsangambato na obeliska zany dia ny tovizan'izy ireo dia samy nalaina avy any Egypte daholo ireo tsangambato ireo. Ary tsy nataotao fatany, tsy coïncidence, tsy hoe tiandry zareo ny vato dia hoe mahafinaritra ny vato avy any Egypte dia nandaniana andro nalaina mantonany maro avy any no entina jusqu'à any Washington any États-Unis, any Angleterre, any Italie ary natao Vatican. Tsy dia izay loatra fa misy dikany ary misy antony tanteraka satria io tsangambato io dia tsangambato izay efa nipetraka tany Egypte ary misy antony ao anatin'izany tsangambato izany misy entité, misy hery manome azy ireo ny arena sy ny tanjaka ny puissance sy ny fahaizana izay tian'izy ireo ananana. Matoa izy io nalaina avy tany Egypte ny tsangambato sy ny Sphinx dia
misy antony satria rehefa natanjaka dia natanjaka ny Ezipta tamin'izany fotoana zany dia nanomboka ny fanerasera tamin'ny Caucasiana ary nisy mpanjaka anankiray nanambady Caucasiana dia namadika ilay Caucasiana dia nanomboka teo dia voavadika zay dia lasa lefy dia lasa andevo ka mbola tsy tafarina hatramin'izao ny Afrika sy ny tanjany sy ny fahaizany. Io tsangambato io dia misy zavatra ao anatiny matona ny toerana anisinan'ilay tsangambato toerana voafaritra. Ny fotoana nametrahana azy no fidina ny fomba fametrahana azy ohatrany hoe ao Vatican fotsiny zao samy manana cercle daholo izy ireo samy mampiasa faribolana daholo ary sina azy fa raha mandinika sao dia mandehana amin'ny Google dia mba dinina kely satria ny symbole ampiasaina dia araka ny teneniko isan'andro dia mandeha kiroadroany eto ambonin'ny tany. Zany hoe tsy misy zavatra afaka mandeha tokana na mandeha telo fa tsy maintsy roa dia ny lahy sy ny vavy sy ny femelle sy ny mâle. Tsy maintsy zay foana. Zany ny antony nanaovana faribolana, nanaovana cercle ao Vatican mahatonga azy natao saritsarina manao endrika fivaviana lay cercle. Dia ilay tsangabato ilay obeliska mipetraka ao anatin'ilay faribolana na tsatoka ao anatin'ilay faribolana. Izany zavatra zany zavatra misy dikany daholo ny anaovana zany. Inona mozy izy nareo izy atsika zany mahatonga n'ilay tanjaka orinasa telo mibaiko zao tontolo zao, mibaiko ny ainao manjery, mibaiko ny tafika, mibaiko ny resaka vola. Orinasa telo no nitanjaka izay ananany dia lasa fanjakana izy telo io ary mandidy sy mibaiko ny rehetrarehetra. Na iny mpanjaka ny Amerika na iny président ny Amerika izay malaza hoe mpanan-karena mahery vetsika mahery zetra iny dia mbola mpanjaka vavy ny Angleterre no mibaiko zany hoe mbola Commonwealth mbola City of Londres no mibaiko zany rehetrarehetra zany. Tsisy dikany na iny harena zay ananany mpitondra iny na harena ananany ireo mpihira izay ataontsika hoe miliardera na ireo banky be tabe ireo tsy misy dikany zany fa azon'ity mpanjaka vavy na ny fikambanan'ity mpanjaka vavy ny City of Londres ty tsofina kely dia mijanona azy. Zany hoe ireo zavatra rehetrarehetra eto ambony tany zany dia ireo City of Londres, Vatican, Washington DC no mibaiko. Na zany resaka politika, na zany resaka laboratoire toy ny Big Pharma, na zany resaka sakafo agroalimentaire sy ny sakafo izay paritaka any amin'ny reny toerana mijaly reny dia mbola ry zareo ihany koa no mibaiko izany. Ohatra hoe ifidy ny an'ny Afrika, any an'ny France na Madagasikara galatsika ohatra ray. Na iza ny latsaka, na iza ny président zay teo fidina na andany 10 miliara na andany ny arenan'izy mianakavy. Na ifiditsika na andeha ifiditsika ka andatsaka vato fotsy na vato mena na vato mainty na vato tsy fantatro izay alatsakanao antsy na ifidy ianao na tsy ifidy tsy misy dikany. Tsy misy rarahiny ireo mpitondra reo an'izany fa ilay olona hitondra dia efa vao fidy hoe ity mitondra ty no apetraka. Na ifidy na ataonao eo zay rehetrarehetra hoe fifidianana mangarahara fitenenantsika azy na transparence na no ampiasainao eo na ho asianao na andeha hitady andeha anakaramanjely aza anao hoe andeha hiambina za fifidianana zany tsy dikany zany. Le vato arotsakanao tsy misy dikany. Ny safidy ny olombelona mihitsy no tsy misy dikany amin'reto satria izy ireo izay mikambana ao amin'ny franc-maçon, mikambana ao anatin'izany Commonwealth, mikambana ao anatin'izany Fabian Society, mikambana ao anatin'izany franc-maçonnerie, anatin'izany fikambanana vitsy dia vitsy fa dia manana ny puissance-ny no mibaiko ary no tsy maintsy mitondra firenena iray. Tsy dia tsara ny manome tsiny ny vahoaka na manome tsiny ny mpitondra na manome tsiny ny gouvernement matetika
metsika tsiny foana le hoe ianareo mpitondra tsy mahay mitondra, ianareo nangalabato, ianareo tsy haiko tsony fa na angalabato na tsy angalabato raha olona mahararaka tantara, raha olona mahafantatra tantara dia tsy misy ilavan'ireo mpitondra ireo zany vato teneninao zany. Commonwealth zany arena ikambanana izay lohan'olona vitsy de vitsy no mibaiko. Ry zareo ny tompony arena rehetrarehetra fa ny olona petraka eo dia petraka fotsiny, mitondra fotsiny ohatra ny mpitondra ny France, ohatra ny mpitondra ny OTAN, ohatra ny mpitondra ny Union Européenne, ohatra ny mpitondra ny Amerikana na ny Afrika dia efa tononona, efa voatendrin'olona hitondra eo fa na ikorotana na androdana fitondrana iverimberina eo dia tsy maintsy ry zareo ihany no ny misafidy izany. Fabian Society dia anisany mibaiko ny Big Pharma. Big Pharma dia ireo resaka pharmacie na ireo olona mpikirakira resaka aretina. Toy ity virus izay miparitaka etsy aroa ity dia anisany asa tanan'ireo Fabian Society ireo zany. Natao anaovan'izy ireo test efa naverimberiko manjary olona eo nareo meramberenako an'izay dia efa niteniko isanandro zay hoe manao test mamorona aretina mba amoronana fanafody ary mba ampidirana vola. Ohatra kely matetika manko mandeha miparitaka le hoe aretina azo avy amin'ny biby fiompy, azo avy amin'ny biby sauvage any anala. Ataon'izy ireo ny test miditra any anala dia mampiditra aretina anatin'ny roa biby. Entin'izy ireo le biby avy eo dia apetraka hoentina any amin'le toerana tian'izy ireo ho gafina dia any amin'ny biby iny mamindra an'le aretina dia atao hoe tsy olombelona namindra an'le aretina fa mety hoe tezitra Andriamanitra dia nandefa aretina dia ity biby ity ny rany. Ohatra ray izay. Atao koa le aretina afindra amin'ny biby fiompy sy atao amin'ny vorona izay biby mananelatra dia noho ny finananana firenena anankiray hoe tsy mihinanana foana dia avy amin'iny ny fahazahoany aretina. Exemple anankiroa zay. Teneniko foana Andriamanitra tsy namorona aretina. Matony fironona izao tontolo izao dia tiany ary Andriamanitra fitiavana tsy mamorona zavatra ratsy. Ny zavatra ratsy eto ambonin'ny tany dia olombelona ihany no mamorona azy. Ny aretina dia olombelona ihany no mamorona azy satria raha tsy nisy ny aretina, tsy nisy ny fanafody, tsy nisy ny fidiram-bola. Raha tsy misy zavatra fironona, tsy miasa le loha dia lasa arefesina dia manjary tsy mahita zavatra atao dia manjary misennuyer. Ny aretina izay rehetrarehetra andeha teo, VIH sida, avy amin'ny gorille, avy amin'ny gidro, ohatr'izany ihany koa ny Ebola. Mandeha indray koa ny virus, chauve-souris, biby fiompy, piso, na alika. Mora be nge ny aniliana an'izany any amin'ny biby satria biby tsy afaka hiteny, tsy afaka ny hiteny aminao hoe tsy marina zany fa misy laboratoire tonga tany anala dia nandeha nitsitsidika nahitany niaraka amin'ny seringue dia napiditra aretina taminay. Mora be ny tenenana an'izany satria tsy afaka hiteny ny biby iny. Mora be ihany koa ny aniliana le zavatra any amin'ny sinoa hoe zareo mihinanana fatany dia mora mahazo aretina satria raha naharaka an'le vidéo farany nataoko iny dia ny sinoa izay matanjaka araka commerce, araka armement sy atahorana hidepase an'izany Commonwealth zany satria tsy hisy intsony ny aretina tsy hisy intsony ny harena iombonana raha ohatra ka matanjaka ny Chine ka lefo ho azy ny Europe dia dikan'izay ho resin'ny Chine satria Chine be da be ny olona maro anisa indrindra dia dikan'izay ho lefo ho azy ny Commonwealth. Etsy andaniny ihany koa ny Chine izay nanampy ny Iran sy ny Corée du Nord izay anampy ihany koa ny Iran. Anisany zany nanaparitana ny aretina. Dia ho possible avy hoe saika
miforonina ny ady pétrole satria raha tsy azondry zareo le Iran ohatrany nandrodanana ny Koweït sy ny tariny sy ny Golfe sy ny tariny tsy mijanona io gera io azondry zareo ka rodana ary avaozina hatramboalohany toy nisy tany Haïti atao lefa n'izy ireo ny horohorontany dia ripaka daholo maty ny olona na ny trano rafa dia mamboatra bildina vaovao amizay dia iza no mitondra azy fa mbola Commonwealth ihany no mitondra izany sy mipetraka sy mitatana no manofa izany zavatra zany amin'ireo haïtienne ohatr'izany fomba fiasan'izy ireo raha hoarodana zao Iran dia aripaka daholo rehetrarehetra dia avy eo amizay tonga any amizay manamboatra trano vaovao manamboatra bilding vaovao dia manangana ny agroalimentaire manangana ny big pharmacie ny business McDo sy ny tariny dia isandray moa no anofa mbola Iran ihany manofa amin'izy ireo tompotany ohatr'izany ihany koa mbola tian'izy ireo atao any Madagasikara atao ny aretina atao daholo ny korotana rehetrarehetra rehefa amin'le fotoanany hitongavan'le fotoana androdanana sy angalanana azy dia amin'izay fotoana zay aripaka daholo rehetrarehetra ao Madagasikara dia efa tafiditra tsikelikely zareo amin'izao fotoana zao dia iza moa ny manofa raha ianao mba te hanangana zavatra dia tsy maintsy manofa amin'ireny vahiny reny ianao ny orinasa gasy arodana dia lefa zany mitondra ohatr'izany daholo ny fomba fiasan'ny reto mpikambana anatin'ny Commonwealth mpikambana anatin'ny franc-maçonnerie reto ohatr'izany daholo fomba fiasan'izy ireo iverenako kely le resaka virus teo le virus atao foron'izy ireo atao anatin'ny biby dia ilay biby hoentina any anatin'le toerana zay tian'izy ireo arodana na tian'izy ireo gafina dia avy eo tonga ny croix rouge tonga ny rehetrarehetra andeha anatitra vaksiny andeha anatitra fanomezana andeha anatitra fanafody mise en scène fotsiny hoe mila vola ohatran'izao mba hanampina ny laboratoire mba hitady fanafody hiadiana amin'ny coronavirus mise en scène fotsiny zany fa zany efa nisy nanomboka tany amin'ny 1940 tany dia efa nisy zany aretina zany ary efa sitrana mise en scène ihany koa raha mbola hiteny ary diso hoe misy maty aty Europe tratran'izany aretina zany marina fa aretina tsy mahavolo mainty-hoditra satria ampy masoandro ny mainty-hoditra manana anticorps matanjaka kokoa noho ireto caucasienne reto fa saingy zay olona tonga aty ataontsika hoe pozitiva tratran'ity aretina tia dia efa sitran'izy ireo tsy amono ny mpiray tanindrazana aminy mihitsy nyreo satria noho izany Commonwealth zany dia izy ireo ihany no tiany hitondra sy hibaiko raha vitsy anisa maty ripaka ny aretina io daholo ny antsasaky ny européenne tsy izay mihitsy ny tetika an'izy ireo fa mise en scène ny zavatra ampiasain'izy ireo voalohany angeny tena virus lehibe indrindra dia ny ainao manjery dia ny journaliste ny mpanao gazety ao ny virus voalohany indrindra satria ireo ny manaparitaka ny lainga manaparitaka ny virus hoe olona ohatran'izao maty virus ohatran'izao nefa miditra aty nisy ohatran'izao nefa miditra avy aty dikan'izany tsisy dikany raha hitsabo ry zareo dia vita ny tsabo tsara zany fa tsy misy dikany aminy tsabon'io satria efa fantany ny fanafody hitsabonan'io fa saingy nony mba anaenana ny isany Korea anaenana ny isany Chine mba tsy dépassé ny arena izay efa misy problème kely angambany fa hoe mienaena kely angambany dia mba tsy dépassé ny Chine an'izay dia tonga dia aleo tonga dia atakena dian'izao satria raha hiataka resaka armement dia tonga dia hita mibaribary be hoe matahotra ny commerce izay efa azon'ny Chine dia aleo aretina anao lefa satria mety mba moramora kokoa satria reto chinois reto mihinana zavatra tsy dia fihinany olona rehetra ohatra le aretina efa nisy mbola niverina indray ny gera efa nisy hatramin'izay dia mbola mitohy hatramin'izao ary mbola hitohy foana amin'ny manaraka ohatra ihany koa
resaka zavatra kely iray ohatrany hoe resaka calendrier zao ohatrany hoe ty calendrier ty zao calendrier ny ampiasaitsika am'izao dia efa calendrier fa nampiasaitsika tamin'ny 1992 dia mbola ity izy miverina ampiasaitsika am'ty 2020 zany hoe le eo ihany no miverina ireo obélisque ireo tsangam-bato izay ampiasain'izy ireo dia misy antony misy entité ao anatin'ireo ary misy zavatra tsy hitantsika maso fantatrin'ireo olona izay mibaiko sy mitondra atsika ireo avy amin'izany alalan'izany no afantaran'izy ireo ny zavatra isy rapitso sy amoronany ihany ny zavatra ho ataon'izy ireo rapitso raha mandinikitsika ho an'ny olona izay mba mitatritatra ny saina rehefa mijery ohatra dessin animé Homer Simpson misy karazan-javatra maro izay mbola tsy mitranga nefa efa niteneniny zany dessin animé zany efa taona maro be tany aloha tany dia mitranga amin'izao fotoana zao maromaro zavatra efa teneniny le Simpson the Simpson izay efa tanteraka tato ato misy ihany koa karazana film izay miteny zavatra hitranga satria arakaraky le lohantsika efa atsika mantsy rehefa mijery dia le zavatra alavitra be nytitsika ho hita fa le eto tsy hitatsika tsony satria tsy zavatra compliqué ny olombelona fa le zavatra simple tsy titsika izany hoe mitady mikarikaroka zavatra alavitra be nefa le valiny sy le vali le solution efa eo akaiky kely eo ihany matanjaka dia matanjaka reto orinasa reto firenena reto ary ireo tanjaka ireo dia tanjaka nalaina avy amin'ny alalan'ireo zay zavatra nisy tany Egypte misy efa miresaka maromaro zay zany dia miresaka misy ny miteny hoe efa hanomboka ho lefy ny arena ny tanjaka ny reto olona reto mety ho possible misy miteny hoe tsy possible atsony raha ohatran'izao ny fiainany zanak'olombelona satria miaratsy ty miaratsy marina ihany koa zany satria nahoana talohany nanaovana ny esclavage dia nanana ny fiainany Afrika nanana ny fiainany nanana ny tanjany nanana ny fombafomba lalam-panorenana izay nampiasainy tao dia tamin'ny fotoana nangalana ireo arena ireo dia ady no nazahoany caucasiana izany tanjaka arena zany ary possible mitombona mihitsy raha ohatra ka ny ratsy mibetsaka indrindra eto ambony tany satria raha ny olona ny aina tsara normal ampifitiavana mifampizara zavatra amin'ny namana dia nalainao ankeriny possible raha tsy maintsy resaka hery sy resaka ady sy resaka tsy filaminana foana ny ainana amin'izany dia misy ny teny hoe tokony iova zao zavatra zao tokony ihetsika ny mpitondra ampiova azy dia namaly tamin'izay fotoana zay namaly ny olona hoe ahoana moa no mpitondra no tenenina anovany zao zavatra rehetra zao satria raha araka ny teneniko teo mpitondra dia apetraka fotsiny tsy zavatra tokony azony atao ny mpitondra raha anova izao tontolo zao ianao raha tsy anova ny zavatra misy eto ambonin'ny tany satria ny eto ambonin'ny tany matody tsara mampiasa balance mizana ny logo ampiasain'izy ireo any amin'ny fitsarana misy antony ny eto ambonin'ny tany balance ihany koa satria lasy vavy balance anankiroa dia raha vao ambonimbony le mpanao ratsy dia ratsy foana ny eto ambonin'ny tany fa raha ambonimbony kosa indray le zavatra tsara ny olona tsara dia iova ho azy ny eto ambonin'ny tany ka ny anovana an'izany tsy ho mpitondra mihitsy nanovana izany fa dia isika zany hoe ny ray aman-dreny ngamba ny voalohany indrindra tokony manovana izany satria ny fiovana dia ny tokony miainga avy ao atokantrano satria inona ny antomatonana an'izany ny zaza no ho fitura n'izao rehetrarehetra zao ka raha le zaza ho fitura no ratsy ny fomba fitezanao azy dia tsy iova raha ohatra manana ray aman-dreny mpamon'olona ilay zaza tsy maintsy anatra sy anaraka ny zavatra nataony ray aman-dreny iny izy raha ohatra ianao mitezany zanakao ohatra ataontsika hoe européenne zao ohatra dia resaka esclavage
ny afrikana dia nataontsika esclave taloha dia mbola mijaly mbola atsika mpijaliana am'izao tafiditra ao an-tsainy le zaza iny a dia tsy maintsy anao ohatrin'iny izy raha ianao kosa indray nefa ny mampianatra ny zanakao hoe mila mifampizara mila mitiany namanao mila tsy manao ratsy tsy mahazo mangalatra tsy manao n'izao dia iny zavatra iny a ao anatin'ny lohan'le zaza dia iny no ho ataony any aoriana dia avy amin'ny alalan'izay no ampiova ny izao tontolo izao fa ireo olona zay mitondra zay mitantana izao arena mitantana izao tontolo izao dia hery famonon'olona fitiavam-bola fitiavan-tena fitiavana pouvoir no nazahoany an'izany rehetrarehetra zany tsy maintsy izay ihany koa ny arahany zanany ary ireo zavatra reo a harenan'izy ireo dia avy aminazy a dia azon'ny zanany azon'ny zafiny azon'ny ohatrohatran'izay dia mitohitohy ohatran'izay ka raha ohatran'izay foana zany a dia tsy hiova tsy misy tokony fanomezantsiny ny mpitondra hoe ny mpitondra tsy mahay mitondra zany a atao sarotsaro ny mipetraka fotsiny fa ny zavatra rehetra dia miainga avy ao atokantranony tsirairay avy zany manko mahatonga na miteny hoe isika no olombelona isika no Andriamanitra satria ny Andriamanitra nanao izao rehetra zao dia niteraka naterany ny zavaboahary nataony tonga eto ambony tany mitovy amin'isika ihany koa izay ny ray aman-dreny anankiroa namorona anamboatra zaza dia ny reny niteraka raha tsy teo ny ray nanisan'le zaza tao anaty kibo a tsy afaka niteraka ny reny zany hoe ny ray aman-dreny no Andriamanitra manisy ny zaza eto ambonin'ny tany nateraka izao tontolo izao ny zavaboahary zavamaniry ny biby ny olona ny ray aman-dreny niteraka mametraka nanome masoandro nanisy ny zazakely eto ambony tany dia ny ray aman-dreny Andriamanitra azay mahalehibe azay dia mila mampianatra zavatra tsara ary mila mampianatra zavatra marina ka izany no mahatonga ny eto ambony tany tsy hiova sarotsarotra ny hiovan'izay zavatra zay satria tsy maintsy isika rehetrarehetra ihany ny antony mahasarotsarotra azy ihany koa dia akoatrin'ireo ray aman-dreny a tokony mampianatra dia io ihany koa ny hainao manjery izany angambany azoko atao hoe virus farany lehibe indrindra satria mbola ary commonwealth sy ry Fabian Society ihany no mibaiko ireo tompony lobby rehetrarehetra mpanao ny lobby rehetrarehetra mibaiko zany hainao manjery zany ka olona fidinany miasa ao olona fidinany miasa ao ary zavatra fidinany teneninao karaha zavatra ho hitanao isanandro virus guerre politique virus guerre politique vola zavatra ohatran'izay dia ady famonon'olona sarotra be ny novantsika raha zany tsy possible ny ovana raha zany foana fa misy tokony mba atao hainao manjery nefa sarotra ihany koa nanaovana zany mba zavatra tsara manome onde positive mampianatra zany ny zavatra tokony hoeno sy aparitaka isanandro fa tsy ady gera arme basy folo matary orohorotany tatsy dia sarotra be satria zany no ampiasain'izy ireo voalohany indrindra ampianatra atsika nefa na ny zavatra ho ampianarina zavatra diso zavatra ady sy zavatra ratsy foana dia sarotra be no ianarana iovany zany zavatra zany zay ngambany efa manjary lava be raha ohatra ka hotohizako dia aleo atao zavatra resaka hafandray ana hotohizako indray izy amin'ny manaraka ny firenena ny état zay mibaiko izao tontolo izao zany dia ny City de Londres ny Washington DC ary ny Vatican ireo orinasa telo izay lasa fanjakana ireo dia misy zavatra itovizany samy manana sy mampiasa ny tsangambato izay samy nalaina avy any Egypte daholo ireo tsangambato ireo ary ireo firenena ireo état telo orinasa telo ireo dia akambany Washington DC iray ao anatin'ny sainam-pirenenany ary ireo rehetrarehetra ireo dia ny City de Londres
ny mpanjaka ao Londres daholo no mibaiko izy rehetrarehetra ireo ao anatin'izany ao daholo ny Commonwealth anatin'izany no mahatonga ny fandodanana sy ny filanavan'ny any Chine sy any Corée satria matanjaka resaka arma, resaka missile, resaka commerce, resaka varotra dia mba atahoran'izy ireo idépasser an'izany Commonwealth zany arena iombonana izay ananan'izy ireo zany dia nitadiavana moyen tampotampoka ary aingana andodanana an'izany aingana. Ireo zany no mibaiko izao tontolo izao dia mino hafa mba nafinaritra anareo zay mba nampianatra zavatra anareo dia amanaraka zavatra hafa indray no resantsika. Raha misy fanontaniana na misy zavatra tianareo fantatra dia ataovao MP foana dia isorana nanaraka hatramin'ny farany dia manome fotoananao indray amin'ny manaraka azy adinao manao commentaire, azo adinao ny miabone, azo adinao ihany koa ny manao partage. Veloma daholo.